Ireto lesona omeko reto dia tsy dia tsara ho an'ny olona débutant fa tsara kokoa ny vao moyenne avancé mianatra azy. Resaka indray makasika ny gamme isika fa ataontsika fanazavana lalindalina kokoa mihoatra noho ny efa nazavaiko teto amin'ny page no ataontsika androany. Lasa artsika ao anatin'izay aloha dia azadino ny manisy réaction ity vidéo ity mba tonga na azoto hatrany ampianatra sy izara eto amin'ny page. Efa nianarantsika ny dikany hoe gamme tsy ho aveko tsony izay eto fa ho tohizantsika ny zavatra efa niresahantsika tany aloha tany amin'ny publication hafa. Ho tononika ary le kazy miaraka amin'ny doigt dia ajao tsara l'izy rehefa miteny hoe index dia tena index ihany koa no ampiasainao dia arao tsara ny fomba fanaovana azy dia mianatra sy mamerina fotsiny ianao. Index 8e case 6e corde, majeur 10e case 6e corde, auriculaire 12e case 6e corde, index 8e case 5e corde, majeur 10e case 5e corde, auriculaire 12e case 5e corde, index 9e case 4e corde, majeur 10e case 4e corde, auriculaire 10e case 4e corde, index 9e case 3e corde, majeur 10e case 3e corde, auriculaire 12e case 3e corde, index 10e case 2e corde, annulaire 12e case 2e corde, auriculaire 13e case 2e corde, index 10e case 1e corde, annulaire 12e case 1e corde, auriculaire 13e case 1e corde. Zany hoe rehefa mianatra azy ianao dia ataovy miadana tsara. Dia afaka ataonao le retour tsy maninona. Atao inona ka iny gamme iny? Ny gamme diatonika dia afaka ampiasaintsika amin'ny hira rehetrarehetra, na hira malagasy na hira vazaha na hira ohatrany ahoana, fa any amin'ny jazz no tsy dia matsiro loatra ny mampiasa azy fa misy gamme hafa izay tsara kokoa ampiasaina, nefa afaka ampiasainao amin'ny hira rehetrarehetra izy ary tsy mivalana rehefa ao anaty clé tsara ianao. Fa kosany matsiro kokoa izy ampiasaina entina hirana nanaovana mélodie na ihany koa anaovanao solo maivamaivana aloha. Fa rehefa manomboka miditra teknika hafa ianao dia afaka mampiasa gamme hafa ihany koa. Dia iny afaka ovaovainao ny tonalité, ohatra ny eto zany do dia eto indray do dièse, ré, dia afaka ovaovainao ny tonalité any miankina amin'le hira ihany. Dia mba ahafahanao mahazo mélodie dia ampifamadimadio ireny anatina hira any dia hitanao fa ahazo mélodie tsara be ianao. Dia ka ohatra ary tsika aventsika amin'le tonalité do teo ihany. Tononko 10 9 12 10 12 dia aveo indray 8 9 12 10 12 farany 10 9 12 10 12
9 10 dia 10 ao ambany dia farany 12 ao amin'ny troisième case toatray. Zay indrera ny lesona tsotsotra androany dia aza diny manao partage au maximum ny vidéo antsika misaotra tompoko.